Mandroso ampinoana izany no ifampahirizantsika amin'ity maraina ity manasanao aharitra hatramin'ny farany. Faly mandrakariva ny miatrano mandroso eo aminao amin'ny alalan'ity fandarana ity izahay. Mino zahay fa eo akaikinao mandrakariva akaikintsika eo Andriamanitra miaraka amintsika tsy mahafoy antsika na andro na alina. Ny fiadanantompany tonoina hatrany ihany koa ho anao sy ny ankonanao. Andeha ry iaraka hivavaka isika raha hito an'izao fandarana izao. Raha eo misaotra anao zahay noho ny fotoana omenao anay iarahany mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fiadananao, ary misaotra satria omenao anay mandrakariva ny hanina sahaza ho anay. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro zahay fa tsy mendrika mangataka tompo mamelany lokay ary manadiova anay. Ary izay temponay ary ny fanena masina mba hitaritalana izao dindinika izao, mba hitondra fitahina ho anay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso ampinoana. Omaly dia hitantsika fa menomenina, monmonina ny voakan'Andriamanitra rehefa nahita ireto miaramila ny Egyptianina izay efa tamy mandalo aorinany ao ka niteny tamin'i Mosesy manao hoe nahoana no nentina ho faty aty an'hevitra izahay moa tsy misy fasana ba tany Egypta. Dia izao no zavatra nitranga. Hoy izy hoe aleona ihany manompo ny Egyptianina toy izay ho faty aty. Indro ilay lelan'Andriamanitra fa nampahery ny vahoaka. Nampahery ny vahoaka Mosesy. Hoy izy hoe andininy fahatelo ambin'ny folo ilay andinina tao tadidiny. Aroy Mosesy tamin'ny olona, andeha iverenantsika ilay andinina tao tadidiny. Aroy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo. Mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ho ataony anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Nampahery reto vahoaka nalokisa Mosesy satria natoky an'Andriamanitra Mosesy. Na dia mafy aza ny teny nataony reto vahoaka reto. Natoky an'Andriamanitra Mosesy. Nampahery izy. Mila olona tahakan'izany izao andro farany izao. Mifampahery. Mila olona mampahery. Fa tsy mifanakivy. Impirimpiro ny mpitarika mahazo tsiny amin'izay hoentina. Fa mila mpitarika tsy mitanondrika. Fa mila mpitarika mahery tahaka Mosesy isika ankehitriny. Ary indro Mosesy fa nanome teboka efatra manoloana ity zavatsarotra ity. Ny Egyptianina ao an-damosina. Eo anoloana ranomasina lehibe, ranomasina mena. Ato avisy havanana nefa haram-bato. Tsy azo atao nahoana, tsy azo enihana. Vahoaka fa reraka. Indro fa nampahery Mosesy. Voalohany dia hoy izy hoe aza matahotra. Zany no teny lehibe antso ho amin'ny fitokiana n'Andriamanitra izay ataony Mosesy voalohany. Andeha re atoky an' Jehovah isika. Eo an-tanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary nanamafy an'izany mpaminany Isaia. Amin'ny Isaia 1:7 manao hoe aza matahotra ianao. Fa momba anao aho Jehovah. Aza miherikerika fa izao no Andriamanitra ao. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana. Dia ilay manao aminao hoe aza matahotra. Izany no hamonjy ianao. Mampahery zany. Amin'ny fotoana rehetra andalovana fahakiviana dia tena mampahery zany ry mpiara-dinika namana. Amin'ny fotoana rehetra azonao tonga ihany koa mizara zany amin'ny mpiara-belona aminao, amin'ny ankohonanao, amin'ny mpiara-miasa aminao, aza matahotra. Ny faharoa dia hoy Mosesy hoe mijanona. Hoe mijanona eto dia tsy hoe mampisahatra akory ny hoe manginona reo fimonomonanareo. Tsy azo sakanana fimonomonana. Fa le hoe mijanona dia midika hoe matoki manamafy an'ilay teo aloha zany. Matoki an'Andriamanitra ary miandrasa ny valiny. Eo zany le hoe mijanona,
miandrasa ny valiny fa hiditra antsehatra Andriamanitra ary amin'ny fomba mahery vaika satria hiasa izy. Manamafy an'ilay teny voalohany aza matahotra de hoe mijanona fa ho hitanareo fa hiditra antsehatra Andriamanitra. Ary fahatelo, ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio. Tsisy hoe rahampitso aorianao manko farao ary eo anoloana ranomasina mena tsisy atakandro. Andriamanitra tsy mangatakandro amin'ny famonjena anao fa anio ho hitanao ny famonjena ataony Jehova. Fa ny anjarantsika manaiky ny fitarihan'Andriamanitra. Andriamanitra irery mantsy no afaka manome ny fandreseny. Andriamanitra irery manana ny fiarovana. Andriamanitra irery no manome antsika ny famonjena. Momba antsika mandrakariva Andriamanitra ary manome zay ilayntsika eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ho hitanareo zay ataony Jehova ho anareo anio. Ho hitanao ihany koa zay ho ataony Jehova ho anao sy ny ankonanao androany anio. De ny fahaefatra farany de hoe Jehova hiady ho anareo. Manana Jehova mpiady isika ho an'ny zanany. Manana le Andriamanitra mahery amin'ny ady isika. Jehova hiady. Ary hitantsika fa teo Kalvari no pirofo farantampony zany ady izany. Teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy no nandresen'i Kristy any Satana mba hanomezana asy anao ilay fiainana mandrakizay. Mahafinaritra zany. Ary taty aoriana dia hita an'ireto Egyptianina lehibe Jehova zao voalaza eo amin'ny andininy toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faha 10. Ary nanala ny kodiany kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany dia hoy ny Egyptianina, aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Hitantsika fa no tanteran'Andriamanitra atsaka sy andavany izany toe-javatra izany. Ny anjely Jehova zay nandeha teo anoloan'ny tompony Israely tamin'ny fotoana io dia nifindra tao aoriana ka nanelanelana ny tompony Israely tamin'ny tompony Egyptianina ka tsy mifankahita intsony. Nanjary feno aizina teo amin'ny izy roa antota fa teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra kosa nazava izany. Ary dia naindritry Mosesy ny tanany teo amin'ny ranomasina. Dia iny fa nisaraka ny ranomasina mandiny faraka amin'ny 20 sy 22 dia nandeha tany teo voan'ny ranomasina nandeha tany maina zarika Israely. Tena miditra antsehatra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny adiny zanany Andriamanitra. Aza mahasalasala fa Andriamanitra tena miditra antsehatra. Dia ino fa nahitany tany maina koa miaramila Farao. Dia ino fa niditra teo voan'ny ranomasina ary vitantsika tsara ny toe-javatra fa dia nibaiko Andriamanitra manao injiro ny tananao ry Mosesy amin'ny 20 eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba amin'ny kalesiny sy mpitaingin-tsovaliny. Dia nahinjitra Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina. Rehefa nadivo maraina ny andro ary ny Egyptianina nantositra kanjo nitsehana ny rano ihany izy dia nariny Jehova teo voan'ny ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesiny. Ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Nazava ny baikon'Andriamanitra teto mandrosoa. Izay ihany koa ny baiko mba tiako any an-tanana antsika amin'Andriamanitra tsy misy ny fiainana fa mandroso, mandroso, mandroso. Iriko mba androso ianao ary reto vahoakan'Andriamanitra dia nifindra teo niala teo amin'ny tompony izy. Iny fa tampononana nanjera Mosesy ny tanany, nisaraka ny ranomasina. Iny fa niampita reto vahoakan'Andriamanitra tafita izy ireo. Fa reto Egyptianina kosa indrisy maty tao anaty zany ranomasina izany. Mandresy Andriamanitra. Tiako androany mba hita eo aminao ny fandresen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra no mandresy fa tsy ianao akory fa ianao fotsiny manaraka izay fandaminana apetrak'Andriamanitra. Mampahery anao ry namako isany mandroso andehantsika androso ampinoana na dia tamin'ity faharatsiana fiain'ny ranomaso ity aza. Ity tany ity tokoa mantsy ny lohasan-dranomaso kanefa dia tsy maintsy mandroso isika makany amin'ilay dia be makany hoe tany izay nampanantenan'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy mandresy ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tompony hitantana anao hampahery anao amin'izay rehetra ataonao androany hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay mampahery anay. Impiry tokoa moa izay no matahotra. Impiry izay no indraindray mitebiteby
ny olonay eny any aorinanay aza ndraindray tsy hitanay zay alehanay satria tapidalakale na ny aviana ny avana natao sarotra ka zay misaotra anao nefa zay fa ny mandroso ihany ny vahaolana ary de androso izahay satria ianao no hiady ho anay fa izahay kosa angina dia apetraka-pelatrananao ary tontolo andronay androany mitahiny tsiraray avy aminaran'i Jesosy amen.